Vokatry ny hanoanana any Betroka manodidina ny 700 ireo malagasy namony ainy. Fampianarana 700 isanjato ny zaza mianatra no tsy mahefa saram-pianarana ara-dalàna intsony. Taona 2024 703 miliara ariary ny vola maloto nivezivezy teto Madagasikara hoy ny Samifinina. Asy tompoko vavy faltafahoana aminao ndray ny tenako amin'izao takariva ny alakamisy fa 7 ny volana febroary taona 2024 izao hamiarabanao tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao ako manasanao mpananjana ary ny tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Araka ny tatsika tao anatin'ny lohatenim-bavao teo dia mamelo mafy ny anoanana any amin'ny distrika ny Betroka any amin'izao fotoana izao. Efa namoizana ain'olona 70 mihitsy izany rano nambara ny solombam-bahoaka any an-toerana. Fantatra fa manaiky fitahan'ireo olona manodidina azy ny filoha ankehitriny ary tsy mihaino ny feom-bahoaka amin'ny alalan'ireo olom-boafidy sy solon-tenam-bahoaka eny fotony. Asin'Andriamanala Setoky Ramarla. Manodidina ny 700 be izao ireo malagasy matiny anoanana tany amin'ny distrika ny Betroka. Mampiteny mona loatra ny tsy fandraisana andraikitra ataon'ireo olom-botendry ka mampitarazoka ny famahanany olam-bahoaka eny fotony hoy ny député avy any Betroka ka tsy hita antenaina izay fiovana andrasana raha toka anovam-pikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny fitondrana ankehitriny satria tsy mba mihaino ny olom-boafidy mihitsy ny filoham-pirenena. Sahala amin'io zao BNGRC zany ianao piainy le olo amin'ny problème le olo zany andavanandro hoe rehefa asena-bahoaka hoe malakilaky sahala amin'ny vontomaika. Misy zao Betroka beta be ny olona izay maro ny maty noho ny manohanina kanefa mody be maraina na ny lehibe ny BNGRC. Mila rapport ny district fa hoe sisy dikany zany ny député manao taritra amin'izareo verbal par téléphone satria maty maro be le olona maty. Zany tokony zay efa ny président daholo zavatra sahala amin'izany satria le DG zany miseho fa hoe akaiky ny président republique dia sy azo tenena maro ny fandokran-dalàna ataony. Iandro olona fa maro maty ve vao zay vao tahita ny fanjakana nefa zay fa miteny député fa 40 personnes ao ny olona maty amin'ny district Betroka maty hanohanina zany. Ka raha hitena zay na hoe tokony anisy Andriamanina io zany anazy zay fa nefa nagnamisy misy pampanazy asakasakany satria izy ny tompo mahefana fa zay ny teny mahasolom-bavao-bahoaka anay ny tenenanay eto hoe misy zavatra sy mikolle misy zavatra sy mandeha ao fa mbola misy zany le mitehatehaka ny président zany hoe mitehatehaka foana izy hoe mety satria ny olona magnodidina anazy ane mandeha vola isam-bola foana sainy fahoriam-bahoaka zany sinao sain'ireo olona reo satria reo mandeha vola isam-bola foana mihina ny vady aman-janakiny matory tsara ny vady aman-janakiny matory amin'ny trano tsara ny vady aman-janakiny mandeha vola isam-bola tsy tapaka dia sy miteny zavatra marina sainy zavatra réalité any amin'ny fotony. Ka zay problème président amin'izao fotoana zao matoko olo tendrena izy fa tsy matoko ny voafidy zay magnamesy pampanazy zay miaigna zavatra réalité any amin'ny fotony. Eo ny tsy fandraisana andraikitry ny filohan'ny Republika amin'izao olana maro mianjaty ny malagasy izao fa eo ihany koa ny afitsika ireo ministra vokatry ny tsy fahaizan'izy ireo ny asany dia maro ihany koa ireo malagasy maty ny tsy fandriam-pahalemana. Misy zao sahala amin'ny resaka akany Betroka io zany rentreze Betroka osy zay fa nazano ambenimbeny nampiresany président hoe hanao fanamboaran-dalana ireo Betroka osy amin'ny volam-panjakana madio teo. Nefa misy lalana zavatra tokony zavatra vitana volana assemblée FMG sy ny vitainy. Zao izy mbo somary manao ny zavatra zay. Mosela teo zao mbo sampio semaine zao nisy braquage tao amin'ny commune nationale zay asimo sonala kely fotsiny azinao nafaty chauffeur roa chauffeur taxi bus mampitoeny Tsiombe Tananarivo. Zay misy déviation zay fanazana tamin'ny ministère de la République zany hoe amboary ty fa mety hitera-doza satria fa matetetika hitera-doza foana zany azinao satria beta be ny olona fa maty amin'io tasina braquage amin'ny lalana sampy 200 mètres akory aza tokony pasona fotsiny zany dia mandeha amin'ny rentreze io zany le olo fa sy ny déviation mivativato zay dia kanzony zao namono olona zao noho nino noho ny fiaregnan'le ministre amin'ny tenin'ny député zay nilaza taminazy hoe misy zavatra mety tera-doza asagnatreka tsy ambanina exemple zay maro be le ministre azonao mpandainga amin'ny président de la République. Raha ny tsy litsofina mandeha amin'izao fotoana izao dia isy fanovanam-pikambana anatin'ny gouvernemanta mialohan'ny farany ity herinandro ity. Fanovanam-pikambana gouvernemanta izay efa fataony Andry Rajoelina hatrany kanefa tsy nahitambokany akory.
Vaovao ny fampianarana sy ny sosialy kosa indray miteraka fitsoahana andarana ho an'ireo zaza malagasy ny fahasairana an'ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Ny 700 ny mpianatra amina sekoly iray no tsy mahaloa ara-dalàna ny saram-pianarana intsony, miteraka fahavoazana be ho an'ireo mpianatra izany ary mibaby mpantiantoka ihany koa ny sekoly raha ny farazava ny taliny sekoly iray. Fanadidina nataony Germaine Menjanary sy Manora Andriamalala. Trapasahiranana ny 700 ny ankizy mianatra amina sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao. Tsy afaka manefa ny saram-pianarana zaza ireo ray aman-dreny raha ny fanadihadiana natao tamina sekoly tsy miankina iray eto Andrenivohitra. Miantraika mivantana amin'ny fampianarana ny zaza malagasy ny fitangan'ny vidim-piainana hoy ny fanazavana. Misy amin'ireo zaza no voatery ajanony ireo ray aman-dreny tsy anatra intsony noho tsy fahafahana manefa ny saram-pianarana. Raha ny fandoavana saram-pianarana ety amin'ny école privé dia eo amin'ny 5 volana ny fandoavana azy amintsika miteny zao hoe aty amin'ny 7 volana saotsika tsy ampy 100 ny ray aman-dreny no mandony école azy aty ampianarana, zay hita tokoa zany fa manahirana na ny fitantanana ny sekoly zany amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny 80% ny ankizy no mijanona tsy mianatra aloha fa miandro mahita vola vao miverina miditra mianatra. Ny mialan-darana mihitsy no tsy fisiny ny vola raha amintsika miteny zao ao anatin'ny fidirana deuxième trimestre tsika zay fotoana fohy zay manodidina ny 10% ny anay tsy miverina intsony ny mpianatra zany tsy nahaloha ny saram-pianarana. Misy fiantraikany amin'ny hoavin'ny zaza ny fahasahiranana ireo ray aman-dreny io ko iatrany ity tompon'andraikitra sekoly ity. Betsaka no manapaka fianarana ny ankizy ary sarotra ny famenona izany amin'ny taona manaraka. Ho lesiko angeda-be indray ho an'ny fanabeazana rehefa amin'ny taom-pianarana manaraka izay fanatapahana zay, satria raha ohatra izy zao mijanona tsy mianatra amin'ity taona ity amin'izao hoe miditra deuxième trimestre zao dia iverina hianatra indray izy amin'ny herintaona dia lavaka be indray zay manimba ny fanabeazana. Ka anjany ho anay manokana dia misy ny fepetra ary misy ny fampirarana ho an'ny ray aman-dreny. Eo ny fandoavana ny écolage tsy kelikely, eo no fepitaona zay angatahan'ny ray aman-dreny, misy 2 volana, misy 2 volana tsy voalohany écolage dia misy ny fampirarana mba ahafahany anoizan'le fianarana, satria ho lesiko araka teneniko teo hoe ho lesiko angeda be indray zay ny valanaretina sy ny tondra-drano efa tsy azo anoharana ka raha mbola pinan'izay indray dia ho simba tanteraka ny fanabeazana ireo ankizy ireo. Miezaka mijery ny maromatra iraisana ny sekoly sy ny ray aman-dreny ahafahan'ireo zaza manohy hatrany ny fianarany. Ankoatra ny saram-pianarana dia olana ho an'ny ray aman-dreny ihany koa ny fikarakarana ny antota taratasy hiatrehany zana ny fanadinana ara-panjakana. Miakatra ihany koa mantsy ny vidiny ajia fampiasa. Fa tsy mifidy saranga ny fidorohana zava-mahadomelina eto amintsika amin'izao fotoana izao. Lasibatra ary voasarika ao anatin'izany ny tanora manomboka eo amin'ny 17 taona raha nitranga eny amin'ny fokotany 67 hektara Tsimoeny sarotra ny fifehezana azy ireny raha nambarany sy fokotany eny an-toerana fa ny fanaramaso kosa no tsy maintsy ho atao hisorohana ny loza mety ateraka izany. Ando Miaratina, Andry Rakotomalala. Rivo anatin'ny fidorohana zava-mahadomelina ny ankizy sy tanora malagasy amin'izao fotoana izao. Betsaka ny tanora no tsy anasa, tsy mianatra, tsy misy fialamboly ka voasarika anatin'izany filana izany. Tsy maraka intsony amin'ny fanabeazana ny ray aman-dreny, ny fiarahamonina rahateo samy maka ho azy, tsy misy ireo lehibe manome modely any ka lasa sorona no avy ny taranaka. Misy karazany maro ny zava-mahadomelina, misy ny atsindrona, ny sotrona, ny fohana ary ny trohana. Tsy mifidy saranga sy taona intsony zany ankehitriny fa nahatra amin'ny ankizy manomboka amin'ny 12 taona aza dia efa manandrana avokoa. Tranga hita eny amin'ny faritra 17 hektara iny raha ny tatitra nataony ny sefokotany eny an-toerana. Tanora avy any amin'ny faritra hafa no tonga eny amin'izy ireo no ity toerana ity be elankelan-trano. Zay manana secteur 10, secteur 1, 2, 3, 4 eto amin'ny cité dia lalovan'ny olona, fandalovan'ny olona fa secteur 5 ary ny secteur 5 dia anjota-penaka taloha tamin'ny andron'ny rabaronina zay ny anjota-penaka ka izay tao anatin'izay fa taty oriny izy vo nikambana tamin'ny 67 hektara aty dia ao anatin'ny faritra fahadimy ka izay le izy zay niany Betsena morony arabe morony bus dia be tabe manao fa raha ty amin'ny cité
tsy de misy fa ny olony ankizy satria lalana mako le zany hoe ny olona fiava zany ny tena manao an'le zavatra fa de zay subir zay tamy 67 zany am'le lalana ary le fidoroana le fana zaza eo amin'ny efatra amby folo taona telo amby folo taona roa amby folo zay zany manao an'le zavatra zay surtout le lakôly ananina amin'ny troana zay le izy zany hoe iny ny le mpivarotra lakôly rehefa tsy ety aminay fa ary amin'ny anary ary amin'ny secteur ary amin'ny fokotany hafa mandalo le ankizy milalao le ankizy ary izy misangisangy eo amin'ny toerana malalaka ao de eo izy zany no ananiny de zay no hitana tapoka ireo le ankizy ary izy tsy alana tavoangy ny tanany. Misy ny fanaramaso ataon'ny fokotany manoloana ity tranga ity, sarotra nefa ny fanatanteran'izany no ny antony samihafa. Manana didy sy andraikitra mahalonjao ny ray aman-dreny, ny fiarahamonina, ny tompony andraikitra isan'ambaratonga ny fotony, mipakatra eny amin'ny fanjakana foibe. Tsy taza-potsy ny fahoriana menjady amin'ny ankizy sy ny tanora malagasy fa samy andray ny trandify azy. Maizina no avin'izy ireo raha tsy voahomana dieny izao. Lafim-bava ho hafa tanteraka kosa indray aniely tamin'ireo gazety mpiseho isan'andro sy tamin'ny tambazotra sosialy tamin'ity herinandro ity fa hisy tafika vahiny tonga eto Madagasikara hampiofana ireo mpiaro ny olona ambony eto amin'ny firenena. Manoloana izany vaovao izany izany tena ambarany jeneraly Ferdinand Razakarimanana fa fanambanina ireo miaramila sy manamboninahitra malagasy izany. Midika koa izany fa tsy mifampatoky ny manamboninahitra malagasy sy ny mpitondra ankehitriny ho hiatrany ity manamboninahitra efa nisotro ronono ity. Zero Mainmenjanahary Manorandria Malalatra. Fanambanina ny manamboninahitra sy ny tafika malagasy, io no nambarany jeneraly Razakarimanana Ferdinand manoloana ny vaovao niparitaka an-gazety mpiseho isan'andro tatoato ny amin'ny mety sy ny fampidirana milisy ampolony avy amin'ny vondrona Rosianina Wagner eto Madagasikara. Voalaza ny resaka izay manomboka miparitaka fa isy andiana komando avy any amin'ny Wagner Rosianina ho avy ampiofana mpiambina olona ambony sy ampiofana gros bras. Mila mijoro ny tafika malagasy raha tena maro ny vaovao mivoaka io, koa ny fanajavany ity jeneraly ity. Voalohany ndreka aloha inona ny atao hoe mercenaire ary adikitsika amin'ny tengasy hoe pikaramanady, zany hoe arakaraky ny volomena ho azy no anaovany ny asany. Miaramila tsy manaraka lalàna zany ny loi ny foi fa ny azy resaka vola fotsiny ny tena zavatra kandrahany amin'izany asany zany. Faharoa raha ny malahelo any ako miaramila ako raha ohatra ka ny miaramila malagasy zay fantatritsika fa maro de maro generaly tsy atokisana amin'ny fiarovana ny firenena, amin'ny fiarovana ireo tompon'andraikitra tsiraray avy ka hiantso olona vahiny avy any velany hitandro ny filaminana eto, ohatra mahalasa fisaina ary tena mampalahelo de tena mampalahelo tokoa satria raha nampianarana ny manamboninahitra tany amin'ny sekoly tao amin'ny akademia miaramila ary zay mihitsy ny hoe teny filamatra hoe hoan'ny tanindrazana dia voniny izy ireo niaro an'izany firenena zany sy ny institution rehetra ao anatin'izany. Tsy aizo amavanina ny zavatra tahaka izany ho hiatrany ny fanazavana. Raha mahita mako ny zava-misy amin'ireo firenena hafa irotsahan' ireo olon'ny Wagner ireo. Mba fantatra tsara tsika ny zavatra ataon'ny Wagner na ny Mali zany na ny Centrafrique zany na ny Burkina Faso, tsy rehefa tsisy ny vola de ny diamant ny arenakibony tany de bako avin-drareo dolidoly. Rehefa ohatra ka le tompon'andraikitra eo amin'ny fitantanana rano tsy mahabaiky ny mpitandro ny filamina indrindrindrina miaramila anafarana olona avy any velany efa tsy ohatsony zany le fiandrianam-pirenena. Tsy raha iny ny vahiny zay zavatra mitranga eto Madagasikara fa anazy any tombotsony any ny fantany ka amiko de tsy mety mihitsy zany fanafarana sy fametrahana mercenaire zany. Midika izany fa sady tsy atokisanao ny vahoakanao, midika izany fa sady tsy atokisanao koa ireo mpitandro ny filaminana zay karamany hiaro ny firenena.
raha ny voalazan'ny gazety mpiseho isan'andro sy ny loharano-baovao dia ampahany voalohany ihany ireo komando avy any amin'ny Wagner ho avy ireo fa mbola isy ampahany hafa ampiovana mikasika ny fandravana ny hetsi-bahoaka. Ahina ihany koa ny isina fampidirana fitaovam-piadiana avolenta sy fitaovana hafa hoentina miatrika ny hetsi-bahoaka. Saripady ny resaka tahaka itony ary tsy azo amavanina mety ho tafiditra ao anatin'ny resaka geopolitika, geostratégique, ny resaka fampiororoana. Lafomba-vaon'ny politika kosa indray no tanteraina teny amin'ny commune Ivato tamin'ny alahady lasa teo ny fifampiarabana noho ny fatratrarana ny taona vaovao teo amin'ireo mpikambana ao anatin'ny Antokotima eny an-toerana amin'ny fotoan-dehibe tahaka izao dia misy hatrany ny tanjona apetraky ny mpikatroka rehetra indrindra amin'izao avy amin'ny fotoana iatrehana ny fifidianana izao. Miala iraronombana Tahirinena. No mafisin'ny mpandrira nasionaly ny Antokotima hatrany famorona fenao anatin'ny fanentanana ny olom-pirenena isoratra narano anaty lisy mpifidianana araka ny toromarika ny Antokotima. Manana ny finiavana feno hiatrika ny fifidianana madio sy mangarahara izay ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity ihany koa ny Antoko raha ny fanazavana. Hatrany am-piandohana ny Antokotiko Madagasikara dia efa niteny mienombieny fa anisan'ny Antoko vonona tanteraka ny akan'ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana madio sy mangarahara. Ka izany indrindra ny antony nahatonga tany am-piandohana satria nanomboka tamin'ny fahavoalohany volana Oktobra nanomboan'ilay fanisana ny mpifidy na ny refonty dia anisan'ny andraikitra lehibe ny raisin'ny Antokotiko Madagasikara tamin'ny alalan'ny filoha Marc Ravalomanana ny fanentanana ny olom-pirenena rehetra manana zo isoratra anarany ao anatin'izany lesy mpifidianana izany mba hanatanteraka an'izay fisoratana azy satria zo fototry ny olom-pirenena manana zo amin'izany ny soratra anatin'ny lesy mpifidianana. Tsy nanafina ihany koa ny Antokotiko Madagasikara nametraky ny aya sy ny fepetra rehetrarehetra nametrahany hoe aoka mba ho fifidianana madio mangarahara sy ny keny be sy ny maro no tanterahana amin'ity fifidianana manaraka ity. Izay indrindra no nametrahana an'ilay hoe ametraka ihany koa izay ilay andro maso miainga avy eny amin'ny fotony mihitsy na le comité de vigilance électorale. Izany rehetrarehetra zany dia mba hialana amin'izay mety sy fahatombanana amin'ny fandrafetana ny lisy mpifidianana satria miantoka tanteraka an'izay fombiazan'ny fifidianana adio sy mangarahara zay no mahatanteraka an'izay lisy mpifidianana madio zay. Betsaka ny tolo-kevitra natolotry ny Antokotiko Madagasikara nandritra ny fionana tamin'ireo tompona andraikitra mpikirakiran'izany raha mifanetraka tany amin'ny CENI kanefa amin'ny arahantsika malala tamin'ny fanambarana izay nataony farany teo fa dia tsy tratra ny tanjona izay napetraka satria raha 13 millions 500 no vinavina napetraka dia mbola eo amin'ny 9 millions 670 eo ny tratra. Izany nefa dia mbola mitakezaka ary izay dia nametraka aoka mba tsy ho raharahany fitonam-panjakana irery na raharahany CENI irery ity fisehana amin'ity resam-pifidianana ity fa mba hiambona ny rehetrarehetra ao anatin'ny antsoina hoe d'une manière inclusive ary izay no mbola nantsoina foana ny isiny fikonandrom-pirenena mba handinihana manokana sy ny amahanana izay olana rehetra mety sakatsakana tsatratrarana izay tanjona izay. Tsy mitsanga menatra ny Antokotiko Madagasikara amin'ny sehatry ny politika efa roapolo taona no nijoro mananatra kefa ary tsy mitsahatra mitady hevitra ampifanarahana ny politika amin'ny toetry ny andro antony anaovana ny fameloma-maso sady anehoana ihany koa ny hery sy ny fandraisana ireo resy lahatra amin'ny foto-kefim-pijoroany ny Antoko. Anisan'ny tanjon'ny Antoko foana ny fakana ny fahefana mba hahafahana mivoisy mampiatra ny vinam-piarahamonina ary tao anatin'izay roapolo taona izay dia tsy nitsahatra miomana ao amin'izany ny Antoko efa vonona ho iato eo satria fa fiainana andavanandro ny mpikambana amin'ny Antoko ataoko hoe fampanarahana ny toetrandro fampidirana izay mety ho mpanohana sy ireo maniry hiditra ho mpikambana vaovao ary fifanentanana ao anatiny sy fametrahana amin'ny paikady hoentina miatrika an'izany izay no atao amin'izao fotoana izao. Nitanterahana tamin'ny alahady lasa teo amin'ny fifampiarabana nahatratra ny taona vaovao teo amin'ny Antokotima Ivato izay natrehany ireo bureau politika sy ny solombavambahoaka eo anivony ity Antoko ity. Fa voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany ny mikasika ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity nanamafy ny fitakiana ny amoahana ny tety andro mpifidianana tamin'izany ny vahin'ny fandarana ny solombavambahoaka Mamirabe Nirina miala iranombana sy Mateo Prince. Nanamafiny amin'ny tokony amoahana ny tety andro mpifidianana feno izay toa tsy asiany CENI resaka mihitsy hatreto ny vahin'ny fandarana miara-manonja androany ny solombavambahoaka Mamirabe Nirina. Ankoatra izay nanamafy ny fanambarana navoaka ny Antokotiko Madagasikara mikasika ny amin'ny tokony fanakalozan-kevitra eo amin'ny heriverina rehetra eto Madagasikara sy ireo mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola momba ny tety andro mpifidianana rehetra amin'ny ity taona ity ihany koa izy ao anatin'izany hoe hatrany ny nambarany
ny jerena manokana ireo pitsopitsony rehetra ahafana manatanteraka fividianana madio mangarahara ary geniny rehetra. Zavatra roa telo no tena tsy maintsy iantsoantsontsika faniry famoahana zay tety andro feno mahakasika ny fifidianana rehetra zay, tsy ny fifidianana filoham-pirenena ihany ho anao lasatsika fa ny tety andro mahakasika ny fifidianana rehetrarehetra ary manaraka zay lazay ny lalàna matoa zay ny lazay no napetraka ao anatin'ny lalàna dia tsy maintsy arahana araka ny tokony ho izy. Faravaratsiny a satria efa miantso daholo ny mpisehatra amin'ny fifidianana rehetrarehetra zao, ny amin'ny hoe amoahana ny tety androm-pifidianana io a de tokony hamaly izay tompony andraikitra zay mihevitra ny tenany fa ho tompony andraikitra satria tena fiaina ny firenena fototra iorenan'ny fiainan'ny firenena amin'ny ankapobeny mihitsy zany resaka fifidianana zany, de tokony hamaly hoy a zay mihevitra ny tenany fa ho tompony andraikitra ao anatin'io. Faravaratsy ny tena hoe am'izao ino avoakanay afahantsika miomana hoe tafiditra ao anatin'ilay natifarangososiny hoe raisonnable ve zany sa tena voaika manamafy aleritrerittsika tsy hanao zavatra reto fa ny tena andrasantsika aloha de taty avy hatrany. Fa akoatr'izay zay le nitsona fikaonam-boim-pirenena ndesahan'ny mpanindra nasionalin'ny antokotiko Madagasikara teo mandra-patonga an'izay fotoana zay ary mino sika fa mbola azo tanterahany zany, mandra-patonga an'izay fotoana zay a ny fanavaozana ny fampanarahana ny toetrandro lalàna misy rehetrarehetra. Hatrany am-boalohany no efa hita ho marisarisa amin'ny firosony amin'ny dingana rehetra anatanterahana ny fifidianana ny mpitondra kehitriny. Tsy misy antony tokony tsy ahafana manatanteraka izay fifidianana izay anefa na dia teo aza ny ala olana nataon'ny CENI ny amin'ny tsy fahampiany teti-bola ho hatrany ny voalaza. Vao manomboka ny mandaha anankiray de efa fantatra ny fahataperana io. Ahoana mihitsy minoana hoe tsy misy fiomanana mandeha amin'izany, antony vitsivitsy ihany mety mahatonga zany. Voalohany na fanahiniana tsy atao ny zavatra zay asa andavanandro zany fampandehanan-draharaha zany, na faharoa tsy fahaizana manao an'le asa. Tsy mino an'izay faharoa zay anefa satria matory ao napetraka teo a de fa napetraka arakaraky ny everana fa avy tany an'izay andraikitra izay, fa ilay hoe misy finiavana ratsy mihitsy tsy anatanteraka an'ilay tsy hirosona makany amin'ilay vanim-potoana mpifidianana zay no fanahitsika tamin'izay. De nitranga koa faniry le endrika anankiray zay natakarana fa tsy vonona iroso amin'ny fifidianana ny fitondram-panjakana de le teo amin'ny fiazoazona teo fanaovana ny fanavaozana ny lisitra mpifidy lalàna ny nametraka an'iny hoe isaky ny 10 taona tsy maintsy avaozana tanteraka ny lisitra mpifidy fa raha natadiditsika de sahany reto CENI reto no ny teny fa tsy afaka hanao an'io izy satria tsisy vola. Lalàna tsy milaza hoe hataony refonty atao ny fanavaozana ny lisitra mpifidy rehefa misy vola, fa milaza ny lalàna hoe tsy maintsy atao ny fanavaozana ny lisitra mpifidy, tsy maintsy atao ny refonty total zay moa no fiteny mahalaza azy a isaky ny 10 taona. Tapitra le 10 taona tokony tsy misy fialatsiny azo raisina sy azo ekena mihitsy a ny amin'ny tsy anatanterahana azy, fa ny akoatran'izay rehefa tsy tanterahana izy de fandikan-dalàna tsotro zao. Fa nitombo 17 isanjato ranoarina tamin'ny taondasa ny vola maloto nivezivezy teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 raha ny fanadihadiana nataony samifinina androany nanolotra ireo asa vitany tamin'ny taondasa ny samifinina ka nambaran'izy ireo hafa anisany ezaka nataony ny fananganana ireo haratsa mangaika maro hijerena ireo vola maloto na ayay amin'ny fisina famotsimbola teto Madagasikara. Asinandria Malala tahirinainy hatoky Ramarla. 7.4 miliara ariary ny vola maloto ny vezivezy teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 hoy nambaran'ny samifinina raha nanao tatitra momba ny asa vitan'izy ireo tamin'ny taondasa izy ireo androany. Saika mifandray amin'ny fanafarana entana avy any ivelany avokoa no ahitana ny ankamaroan'ireo famotsimbola ireo. Mipetsaka aminazy zany de se asa mifandraindray amin'ny fanondranana sy fividianana entana tena nahitana an'ireny ankamaroany ireny 2390 regny. Ao anatin'izany zany fraude fiscale, ny resaka fraude douanière, infraction code d'échange mbola misy foana.
dia ny corruption no manarakaraka ao fa le momba ny corruption raha tsy dia betsaka le tena hita tamin'ireny fa ireo no tena ngeza. Raha momba ny fitobahan'ny vola ho avy eto Madagasikara amin'izao akatoko ny fanomanana ny fifidianana izao dia nanambara ny tale jeneraly ny Samifina fa tsy anjara andraikitra izy ireo ny manaramaso ireo vola miditra fa kosa miaramiasa amin'ireo sampandraraha mpiandraikitra ny fandraisam-bola toy ny banky izy ireo. Tsy anjaranay manaramaso amin'izany fa ireo entité déclarante idirana sy voan'ny vola ireo no manaramaso dia raha misy aiady tiana eo zay vao anao fanadidina fa manaramaso amin'izany tena tsy asan'ny service de renseignement financier mametraka le fipetrahany amin'le mpikirakira vola no asany. Ny amarotrany ny vola maloto ny vezivezy teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2024 saingy mbola mijanona hatreo amin'ny filazana ireo vola be mihodikodina fotsiny ihany izany. Hatreto mantsy mbola tsy nandrenesam-baovao mihitsy ny toy ny raharaha na mpivarahontsana tahaka izao. Pejy ny fahasalamana kosa indray mitoy ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara. Fotoana fanaovana ny dose booster ho an'ireo izay nahavita vaksiny faritra faharoa tamin'ny Pfizer sy faritra voalohany tamin'ny Janssen izao. Misy izany avokoa eny amin'ireo ivitoerana fanaovana vaksiny eto amintsika. Mbola misy ihany koa ny vaksiny afaka asitrahan'ireo izay mbola tsy nahavita mihitsy raha ny fanazavana Ando Miaratina Andrirakoto Malala. Tsy afabela mbola mitohitra eto Madagasikara ny valanaretina Covid-19. Ny marina ngingina ny fitoerana fanaovam-baksiny miady amin'ny Covid-19 eto amintsika. Tsy tapitra fa mbola mitohy nefa ny fanentanana ho amin'ny fanatanterahana izany. Misy ny vaksiny Janssen sy ny Sinopharm afaka asitrahan'ny olona rehetra feno taona amin'izao fotoana izao. Fotoana ihany koa anamafisana ny hery fiarovana amin'ny fanaovana ny dose booster izao. Ireo navita fatram-baksiny feno tao anatin'ny enim-bolana no afaka manao izany. Raha ohatra ka hoe mbola tsy ary nanao mihitsy moa zany dia entananao an'le dose voalohany fa raha ohatra ka efa nanao dia raha ohatra ka efa ampy 6 mois zany le dose voalohany dia tokony manao an'le dose boost. Misy karazany maromaro zay moa le vaksiny. Raha ohatra ka hoe navita Janssen première dose zao ohatra dia 6 mois après niny no afaka manao an'le boost an'le Janssen. Dia raha ohatra indray hoe nanao an'le Pfizer ohatra dia navita 2 doses na Pfizer hoe dose complète na Pfizer zany dia 6 mois après niny no manao an'le dose booster zany. Dia ohatr'izay koa ny Covishield sy AstraZeneca raha ohatra ka hoe navita Covishield dose roa na AstraZeneca dose roa dia iny tokony hanao an'le dose boost. Fomba azo antoka indrindra ankoatra ireo fepetra sakana iarovana ny tena sy ny hafa manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 ny vaksiny. Tsy azo vidiviran'izany iadina amin'ity aretina ity. Maro ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovam-vaksiny ka tsy tokony hampirorosaina ny olona. Tsy tokony mihaino an'le tsahotsaho resaka be dia be resan'olona zany hoe ny vaksiny mampanao an'izao sy ny vaksiny mampanao an'izao fa afaka manatona tsara dia miresaka tsara dia manao an'le vaksiny. Raha ohatra ka misy manala sala, raha ohatra ka misy hoe fanontaniana zany dia afaka manatona dia manontany tsara raha ohatra ka misy manala sala. Ny vaksiny Covid-19 aloha zany dia ho azavaina tsara tsy hoe manakana anao tsy voan'ny Covid-19 fa manakana tsy voan'le forme grave. Zany hoe raha ohatra ka voan'ny Covid-19 zany ianao efa vita vaksiny dia mba tsy tonga amin'le forme grave le mahafaty zany. Raha ohatra ka navita an'le Janssen moa zany amin'le andresako teo le Janssen dose unique zany hoe tsy tokony mila an'le dose booster zany fa raha ohatra ka mandeha zany fotoana dia miamidina ihany ny hery fiarovana dia tsaratsara kokoa manao an'le dose booster satria miverina mampiakatra an'le hery fiarovana indray. Efa roa taona izao no niainan'i Madagasikara tao anatin'ny valanaretina Covid-19 mbola tsy lefy izany hatramin'izao. Nanomboka ny dingana voalohany tamin'ny fanaovam-baksiny AstraZeneca, Covishield fa nefitry ny Covid-19 i Madagasikara tamin'ny 10 May 2022. Ny tombon-tsikelikely ireo karazana vaksiny taorian'izay nahitana ny Janssen, Sinopharm ary ny Pfizer. Tamin'ny fiandohan'ny volana septambra 2022 nahatratra 4 sy 3 tapitrisa ny olona nahazo ny fatra voalohan'ny vaksiny, izany hoe 5,400 ny mponina raha toa ka 1,500 ny tanjona nasionaly amin'ny taona 2022 ity. Vaovao ny toetra ny andro kosa indray any amin'ny 4,000 kilometatra atsinana ny morotsiraky Madagasikara no misy ny foiben'le rivodoza
avy any amin'ny faridranomasiny Australia ho levony na andranomasina izany ka tsy hampisy fetraikany amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ary tsy hakasika ny nosy raha ny fampitambavao avy amin'ny sampanampamatatra ny toetry ny andro avina vinaina iamaina kosa ny andro eto afovoantany sy ny ilany atsananana atao anatin'ny telo andro manaraka ando miaratina andrirako to malalatrany mikisaka aty amin'ny fahadranomasimbe indiany ilay rivodoza avy any amin'ny fahadranomasina Australia any amin'ny 4 kilometatra tsy nanany morontsiraka i Madagasikara no misy azy tsy ahina izy fiantraikany ary tsy ahina hiditra eto Madagasikara zany fa ho levona an-dranomasina raha ny fampitam-baovao avy amin'ny teknisiany ao anivon'ny meteo Ayatsikilan'izay misy an'ilay rivodoza any amin'ny avy any fahadranomasiny Australia avy any miditra aty amin'ny ranomasimbe indiana aty zany fahadranomasina ranomasimbe indiana moa zany any amin'ny maherin'ny 4,000 kilometatra atsinanany morontsiraka Madagasikara no misy azy io tsy ahina ny akanesana aty amintsika ary tsy andalo aty amintsika io rivodoza io ary tsy hisy fiantraikany ihany koa amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara zany hoe any amin'ny any an-dranomasina any zany dia ho levona any an-dranomasina any mbola mahazovana ny volonandro fahavaratra atao anatin'ny 3 andro avy amin'ny ilany andrefana atsimo andrefana sy ny morontsiraka andrefana mikisaka ny amin'ireo faritra ireo ny oram-baratra mety hisy fiakarany tsikelikely ny maripanina ary miamaina ny andro eto amin'ny afovoantany sy ny ilany atsinana nosy atao anatin'ny 2 andro avy mbola atao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra no misy antsika amin'izao fotoana izao mila miomana amin'ny fiatrehan'izany hatrany ny rehetra maresaka iraisampirenena tsy mitsaha-mitombo ny isan'ireo olona namony ainy avokatry ny orohorontany niseho tany Torkia sy Syria tamin'ny alatsinainy lasa teo araka ny savonjo maika ny voakandroany alakamisy indray dia fantatra fa tafakatra 507 sy iray alina ireo olona maty vokatry ity loza voajanahary ity ahina ny mbola iakarany io isa io raha ny zava-misy nojerena ho ny fanazavana mialy ranombana sy tahirina tafakatra 507 sy iray alina ny isan'ireo olona namony ainy vokatry ny orohorontany goavana niseho tany Torkia sy Syria tamin'ny alatsinainy lasa teo araka ny vaovao sy vonjomaika ny voakandroany alakamisy raha mbola nanodidina ny 707 izany omaly maraina ny raiky amin'ny 707 sy iray alina amin'ny trangam-pahafatesana io dia tany Torkia avokoa raha toaka ny 213 no tany Syria mahatratra enina alina kosa ny isan'ireo maratra ny Torkia araka ny salanisany voakahatrany ny tony asany mpamonjy vona tao anatin'ny atsika mamitry firy androany alakamisy anezaka nanafitra ireo ny arambona tena zava-dehibe ny 27 ora voalohany amin'ny fitadiavana ireo tafavoaka velona maheriny 7 isanjato amin'izy ireo no voavonjy ho ny fanampim-baovao raha ny voalaza ihany koa dia vinavinaina manodidina ny $2 miliara ny faty antoka raha toe-karena nahazo an'i Torkia sy Syria avokatry ity orohorontany goavana ity mivondrona amin'ny fanampiana sy ny famonjena ny reto farany avokoa moa amin'izao fotoana izao any ankamaroan'ireo firenena ka anisan'izany Frantsa izay efa nanampy ary mbola nilazany amin'ny fanampiana maika mitetina €20 tapitrisa ho an'i Syria nanampy ireo firenena roa ny arambona ireo ihany koa ireo fikambanana iraisam-pirenena toa ny OMS sy ny USAID fananapa-kevitra ny ampiato ny fanadihadiana mikasika ny fitifirana sy ny fianjeran'ilay sidina Malaysia Airlines izay namakivaky ny Ukraine ireo tompona andraikitra araka ny voalaza tsy manana pirofo feno ahafana manenjika ireo olona hafa voaroroy tamin'ity raharaha tamin'ny volana Jolay 2024 ity ireo mpanao famitorana raharaha izay navoatontonona ny anaran'ny filoham-pirenena Rosiana Vladimir Putin mialy ranombana sy tahirina enatrany nanao fanambarana ireo mpanao famitorana iraisam-pirenena misahana ny fanadihadiana ny raharaha fitifirana sy ny fianjeran'ny Sydney MH17 any Malaysia Airlines tany Ukraine ny 17 Jolay taona 2024 ho malalady fa piato ny fanadihadiana mikasika ity tranga ity araka ny loharanom-baovao ny tsy fahafenoana ireo pirofo ahafahana manenjika ireo olona hafa voaroroy ao anatin'ity raharaha ity ano antony izany fanapahan-kevitra izany raha ny voalaza nefa voatontonona ho nankatony famatsinana balafimanga anany misilina tao anatin'ity raharaha ity ny filoham-pirenena Rosiana Vladimir Putin manamafy nanapa-kevitra ny anome balafimanga buka ho an'ireo mpisitaka amin'ny Repoblika edi-mahoaka ny Donetsk izay nitifirana ity Sydney MH17 ity ny filoha Rosiana atao ohatran'ny fampirarahana tamin'ny Kremlin herinandro vitsitsy talohan'ny zava-nitranga hoy ny voalaza tonga any amin'ny fetrany fanadihadiana
efa nolalovana avokoa ny lalana rehetra hitana ny marina, noho izany dia miato ny fanadihadiana tsy ampy ny porofo anenjehana ireo voaroaroa hafa ho kosa ny fanamafisany mpampanolalana iray miandraikitra ity raharaha ity. Noho izany dia manana tsy mainty manota amin'ny mahampitondra fanjakana azy Vladimir Poutine akana sarotra ny fanenjehana azy ho ny mpanao fanadihadiana. Taorian'ny dian-tany Londres tany Paris malalarby dia fantatra fa niazo any Bruxelles ny filoham-pirenena Ukrainiana Volodymyr Zelensky androany alakamisy. Votoatiny izany diany izany firesahana amin'ny parlemanta Europeanina any amin'ny fiarovana ny Ukraine amin'ny fanafiana ataon'ny Rosianina izay nambarany fa fiarovana ny Eropa ihany koa. Miaro ny tenanay izahay, miaro anareo ihany koa raha resy izahay, anjavona ny fomba fiainanareo sy ny an'ireo firenena 7 ao amin'ny vondrona Europeanina ho ny fanamafisany izay nahazoany tehaka mafy. Tsy nadinohy ity filoha Ukrainiana ity ihany koa anina n'olotra teny fisaorana ao amin'ny vondrona Europeanina izay nanome fanampiana ara-pitaovana mitetina 720 miliara euro mahery hatramin'ny andohan'ny ady teo amin'ny Rosia sy Ukraine. Tapitrary ny fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany sy hatramin'ny farany. Toy ny mahazatra dia ny fandarana onamarina sy ny fandarana Global News ireo no arahinao avy hatrany ao arian'izao fampalalam-baovao izao. Aorian'izay kosa ny horonan-tsarindry amin'izeo mitondra ny lohateny hoe kit o double ny sampana fampalalam-baovao kosa mamy fotoana anao amin'ny rahampitso indray. Avelo maro tompoko.